fa tetsy mikanjany malaka amin'ny makosa indray no nantanteraka ny lalao famaranana ny eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra na ny commission section Tana Ville moa no mikarakara ny fifaninanana sy mandrahona indray ny tolony taranja baolina lavalava satria dia nisy indray mantsy ny fikasia tanana mpitsara tamin'ity lalao ny Crai Ambalavao Isotry ity sy ny Cpi Isotry mazava loatra tsy tontosa hatramin'ny farany ny lalao. Sembandrahona indray ny tontolon'ny baolina lavalava tetsy mikanjany malakama tamin'ny tontolakandro ity nisehoana fikasia tanana mpitsara indray mantsy teo amin'ny lalao famaranana izay nikatrohan'ny Crai Ambalavao Isotry sy ny Cpi Isotry lalao famaranana ho an'ny division voalohany eo anivon'ny section Tana Ville ity natao androany ity. Ny zareo Crai eto ireo manao akanjo fotsy amin'ny sary ary ny Cpi Isotry kosa manao akanjo mena. Nisy ny fifandirana teo amin'ny baolina nentanana tonga ny Crai ka teo no nitsangan'ny olana izay niteraka izay fikasia tanana mpitsara izay tsy mendrika ho an'ny tontolo ny taranja baolina lavalava intsony izany fikasia tanana mpitsara izany kanefa dia niverina indray izany tamin'ity tolakandro ity. Misy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny mpitantana ny Rugby amin'izay fijerena manokana ireo fikasiana para izay. Fa nazanona zany dia niady ny lalao tamin'ny akapobeany ary nitarika tamin'ny 7:12 ny zareo Crai tamin'ity fotoana ity. Tsy adino ny filoham-pirenena ihany koa ny section Antananarivo renivohitra eo amin'ity taranja baolina lavalava ity satria dia nitondra fanampiana fanohanana ho an'ny mpilalao rugby izy izay tsy ny makidy Madagasikara irery ihany fa dia mipaka ifotony hatrany amin'ny section. Mbola fantarina amin'ny fotoana manaraka izany ao aorian'ny fivorian'ny section izay fanambahakevitra ho raisina mahakasika ity lalao an'ny Crai Ambalavao Isotry ity sy ny Cpi Isotry. Fantatsika moa zany fa final amin'ny section Tana Ville izay amin'ny série Crai Ambalavao Isotry sy Cpi Isotry zany hoe tongeto no tena zany fa isy tena ny filohan-republika amin'ny rajeny fantatsika tsara ny fitiavana zany tiny lavalava zany na ny rugby tongeto zany zay tonga satria rehefa tonga tany amin'ny filohan-republika moa zany ny ataoko hoe fangatahana tontany ny ataony section Tana Ville dia nanolotra omby zany ny filohan-republika zay omby epivana aza tanga final toy ihany koa ny fanampiana toy ny fanaterrain zany zay rahoetina amin'ny tontana ny section Tana Ville tena koa zany zay tongeta misy tena ny filohan-republika fantatsikaihany tsandraika zany hoe izao zany mibika sy manambara hoe ny filohan-republika dia tsy mijery ihany hoe ny ekipa makidy Madagasikara ny ekipa nasional ihany mampona fa izy dia tena mitsinja indrindra tia mitany toetsana ny baolina lavalava.